Nivoaka ao Malay talata fa 1 Jolay 2024 ny didim-panjakana miantso ny mpifidy Andrasabato ny 7 Novambra ho avy zao. Hifidy zay filoham-pirenena hiasa mandritra ny 5 taona ho avy indray. Miditra ao anatin'ny fotoam-pifidianana amin'ny fomba ofisialy isika eto Madagasikara araka izany. Vanim-potoana sarotra sy mamparefo ny fiainam-pirenena amin'ny lafindreta ny fotoana hiatrehana fifidianana toy izao. Noho izany dia mila fitandremana sy fandraisana andraikitra ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny mba hitandrona ny filaminana sy ny firaisam-pirenena. Miantso ny rehetra izahay araka izany mba samy hanaja ireo didy aman-dalàna velona sy ireo zo hananany mpisehatra tsy ray avy. Ny gouvernemanta dia tokony hanao modely sy ho ohatra ho an'ny rehetra amin'izany fanarahan-dalàna sy fanajana ny zon'ny rehetra izany. Noho izany ny Premier ministre mahalehibe ny fitondran-draha-panjakana azy, chef de l'administration, tokony hanome toromarika mazava sy entitra ho an'ireo mpiasa panjakana sy manam-pahefana rehetra mba tsy hiandany sy tanila ka mpiasa ny fahefana sy ny fitaovam-panjakana eo am-pelantanany anohanana atoko na kandida. Mba hahafahan'ny rehetra mandray anjara sy manao latsabato tokony andraikitra amin'ny fifidianana dia tokony handray ny fepetra rehetra ny fanjakana hiantohana ny fahalalahan'ny antoko politika anatotosa hetsika sy famariam-bahoaka milamina hanomezana fanabeazana ara-pifidianana ny vahoaka sy fanentanana ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena. Atsaharo ireo sakatsakana sy fampirorona amin'ny endriny rehetra atao amin'ny antoko-panohitra mba hametrahana tontolo manodidina milamina hiatrehana ny fifidianana. Satria tsy nisy ny fanatsarana ireo didy aman-dalàna amin'ny feny fifidianana eto amintsika na dia teo azy ny antso nataon'ny mpisehatra maro na ny avy ato an-toerana na ny avy any ivelany. Anjarany seny ny mandray ny andraikiny mikasika ny tsy fanarahan-dalàna hita sahady amin'ireo didim-panjakana mifehy ny fifidianana ny raisina ho maro. Raha ny andininy fa 7 amin'ny lalam-pandroena no jerena dia fifidianana mialohan'ny fotoana élection anticipée ity fifidianana ho atao ity. Noho izany araka ny andininy fa 7 ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 2018-009 mifehy ny fifidianana filoham-pirenena dia ny fandraisana anjara na caution tamin'ny fifidianana teo aloha ihany no tokony ampiarina. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona araka izany ny fanovana ny caution ho lasa 200 tapitrisa ariary. Mazava ny teninay mitaky ny fanatanterahana ny fifidianana izahay kanefa tsy anaiky kosa ny tsy fanarahan-dalàna na ny osoka sy ny teti-dratsy rehetra ary mampitandrina izay rehetra mety ho tompony andraikitra amin'izany. Koa dia adidiny seny ny mandray ny fepetra rehetra arak'izay fahefana eo am-pelantanana mba hanatanteraka fifidianana madio mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara. Manentana ny sanihatrany izahay mba hanohy ny fomba fiasa mangarahara sy mampandray anjara ny rehetra amin'ny alalan'ny fametrahana ny sehatra hifampidinihana na ny cadre de dialogue sy ny fanomezan-danja ireo solotenan'ny kandida eo anivon'ny seny sy ny ratsa-mangaikiny mandritra ny sotram-pifidianana rehetra. Ny tenako dia efa nanambara tamin'ny sabotsy voalohan'ny volana Jolay lasa teo tamin'ny congrès national ny tiako Madagasikara fa hirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena amin'ity fifidianana ity ary dia ho amafisiko indray androany amin'ny fomba ofisialy satria zao voafantatra ny daty fifidianana maro fa dia tena
kandida ho filopirenena ny tena ary de vonona tanteraka tamin'ny fara ho say ihany ko iarony safidy mivahoaka izay dia mametoky fa anao izay azo atao rehetra izora ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana tanteraka andray ny fepetra rehetra ihany keo nefa izahay iarovana ny marina sy ny rariny isorohana sy anoerana amin'ny herina rehetra zay mety ho tetika sy osoka hamadihana ny safidim-bahoaka marina teboka voalohany amin'ny dingana rehetra ho tanterahintsika amin'ny fifidianana izao fivoahan'ny daty ofisialy iantsona amin'ny mpifidy an-dratabato izao noho izany dia miantso ny rehetra zay vonina iara-disy iasa iaraka aminay izahay iomana ho vonina ary ho say hiatika ny zotra-pifidianana rehetra ho vonina an-tatsabato iomana ny fidy ary indrindrindrindra ho say hiaro ny safidy mivahoaka am'izao vanim-potoana menony fanombohan'ny fampelezan-kevitra izao de ireto ny toromarika omentsika omena antsika namana sy mpiaraby ary mpanoana rehetra ampahafantariny rehetra ny fahavononako irotsaka ho fidina ho filopirenena indray atsangano ny komity-panoana KMMR hiatrehana ny fifidianana misokatra ny fiaraha-miasa ho an'izay rehetra anoana amin'ny fomba ofisialy azavao sy ampahafantaro ny vahoaka malagasy ny vinam-piarahamonina entsika aminjena ny vahoaka malagasy sy anarenana ny firenena eto ampamaranana azy dia miantso ny fiombonam-be irasam-pirenena izahay anoana tany ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara miantso azy ireo ah mba anara-maso ny zotra-pifidianana rehetra manainga ihany koa ny firaisamonim-pirenena havitika noho ny fanabeazana sy ny fanentanana ny vahoaka hiatika ny fifidianana ary andraya ny fepetra rehetra anatanteraka sy anara-maso ny fifidianana miantso ny vahoaka malagasy zay mananjo hifidy ary ho vonina ho mailo mandritra ny zotra-pifidianana rehetra ombantsika mandrakariva Andriamanitra.